Estera toko 17. Ary nakao amin'ny Estera vadin'ny mpanjaka ho amin'ny fanasana ny mpanjaka sy Hamana. Hoy indray ny mpanjaka tamin'ny Estera teo amin'ny fisotroany divay tamin'ny andro faharoa. Inona no angatahinao re Estera vadin'ny mpanjaka? Fa omenanao izany. Ary inona anga no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakana aza dia ho toviny izany. Dia namaly Estera vadin'ny mpanjaka hoe: raha mahita fity eto imasinao ary aho, ry mpanjaka, ka sitraky ny mpanjaka, dia aoka omenahy ny haiko araka ny fifonako, ary koa ny fireneko araka ny fangatahako. Fa namidy izahay, dia izao sy ny fireneko, mba haringana sy ho vonoina ary haripaka. Fa raha toa ka namidy ho andevolahy sy ho andevovavy izahay, dia ho nangina ihany aho. Kanefa nge, tsy manohitra ny fatiantoky ny mpanjaka akory ilay fahavalo e! Dia nanontany an'i Estera vadin'ny mpanjaka i Ahasuerosy-mpanjaka hoe: iza moa izany? Ary aiza izany olona sesiky ny fony hevitra an'izany? Fa hoy Estera, io Hamana ratsy fanahy io no rafilahy sy fahavalo. Dia iraiky tahotra teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny vadin'ny mpanjaka i Hamana. Ary tesitra mafy ny mpanjaka, ka nitsangana niala teo amin'ny fisotroany divay ho any amin'ny zaridainan'ny mpanjaka. Fa nitsangana koa si Hamana nangataka ny ainy tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka, satria hitany fa misy loza ataon'ny mpanjaka aminy. Ary niverina avy tao amin'ny zaridainan'ny mpanjaka ho ao amin'ilay efitrano izay nisotroany divay teo ny mpanjaka. Ary tamin'izay i Hamana dia niampatra tamin'ny farafara nandriandrany Estera. Dia hoy ny mpanjaka: moa hisafika ny vadin'ny mpanjaka eto anatrehako atao an-trano koa va ilay io? Raha vanontany vao naloaky ny vavan'ny mpanjaka izany teny izany, dia nisy nanarona ny tavan'ny Hamana. Ary Arbona, iray tamin'ireo eunuka izay teo anatrehan'ny mpanjaka, dia nilaza hoe: indro nijoro eo akaikin'ny tranon'ny Hamana raha teo ny hazo. Io ilay hazo natsangana mba hanatonana an'i Mordekay ilay niteny soa ho an'ny mpanjaka, dia mampolan-kio ny haavony. Dia hoy ny mpanjaka, antony amin'io izy. Ary nahantony tamin'ilay hazo efa natsangana mba hanatonana an'i Mordekay i Hamana. Dia izay vao nionona ny fahatezeran'ny mpanjaka.